hoentsika mamarina izay pejin'ny baolina kitra izay dia niona tamin'ny lalao ara-piralahinina taranja baolina kitra teny amin'ny kanja sentetika andohaly teny ny ekipan'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto ny alakamisy sy atoandro teo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina teo ihany koa moa ny fionana teo amin'ny ekipan'ny omapi sy omda izay rafitra anisan'ny voakasika indrindra ao anatin'izany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina izany. Nakalazaina ny alakamisy teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina na ny propriété intellectuelle. Tamin'ity taona ity moa dia tamin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena natao teny amin'ny kianja sentetika Andohalo no nentina nanamarika izany. Tamin'izany ary nisy ny lalao ara-piralahinana taranja baolina kitra niona ny ekipan'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 4-3 moa ny mpanao gazety tamin'ity fionana ity. Alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3 ny ekipan'ny mpikirakira vaovao miakanjo mena amin'ny sary. Artiste président l'ambiance dikan'izay koa vao nisy mpanakanto vao nidray ihany koa tao tiao mitarika vilin'aloy dia eo koa eo amin'ny onjatinondia anisan'ny artiste ihany reo mitantaran'izany dia moa nisy mpanao makamaka Lertina no andakan'izany kofran zany Nanarak'izay dia nisy ny fionana teo amin'ny omapi sy ny omda reto rafitra roa reto izay tena voakasika manokana amin'izany fankalazahana izay. Ini yang ramura lagi. Pasen yang ni adversaire yang ramur. Tu zum pasen yang terus. Ankoatr'izay dia nisy ny fanentanana isan-karazany toy ny zumba no entina nanome hafanana ny fotoana. Tamin'ny ankapobeny dia nanjaka ny firalahiana tamin'ireo lalao roa nentina nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina ireo. Teo mpamaranana moa dia nilaza Ihaja Ranjarivo atalen'ny omda fahezahana nisy ny fionana matetika tahaka izao ahafahana mifampizara traikefa ho an'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto ary ny mpiaro ny zomy-mpamorona. Marihana fa 9 aprily ny tena andro fankalazana notohizana tamin'ny fampiratiana arak'izany ny fotoam-pankalazana ny andron'ny zoma.